kristianina mifampandroso fandaharany radio vaovao masoa iandraikitany miaramila amin'ny fahamarinana Edouard Miarjatovo ko dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana manaraka hatrany ny onjam-peo dia vao masoa ianao ry mpianao-tsaina amin'izao maraina izao misaotra an'Andriamanitra lehibe isika mbola afaka manaraka ity fandaharana kristianina mifampandroso ity. Be dia be nareo mpiaino radio vao masoa no sahirana eo amin'ny resaka fikarakarana taratasy tany ary anisan'ny tena manahirana ihany koa zany eto Madagasikara amin'ny ankapobeny na dia ataoko aza hoe tsy dia tena tokony hanahirana ilay izy fa ilay tsy fahafantarana azy mihitsy no mahatonga ny olona ho sahirana ary dia hiopana amin'izany indrindra ny fandaharantsika amin'ity anio ity misaotra an'Andriamanitra lehibe isika raha afaka mandray ny tompony andraikitra ao anatin'izay resaka fananantany izay dia Andriamatoa Raharo Andriamanjato Laza izay talehany fananantany eto Madagasikara. Izy zany no vahintsika izay ampafantatra anao misimisy kokoa ny amin'izay tsara ho fantatra mahakasika ny fikarakarana ny taratasy tany izay. Ndeha ary aloha ho raisitsika izy satria dia ny tonga tsy miaraba hozy izy ny fomba fitentsika malagasy na mantesitra izy kosa nefa dia mandray antsika am-pifaliana ary inoko fa ianao koa dia handray azy am-pifaliana. Miarabanao Andriamatoa Taleha ary dia mankasitraka anao sady ihany koa manaiky ivahiny ny fandaharana. Miarabanao Zoky Edouard dia miaraba ihany koa ny mpeno ny radio vaovao masoa dia amin'ny kafaliana no ionana amin'ny alalan'izao onjam-peo izao ho anareo mpiaino rehetrarehetra izay araka voalaza hoe manana zavatra fanontaniana mahakasika ny momba ny fananantany. Tompoko ataontsika donakafina analakely ilay fomba fitenenana malagasy izy tsy tale ka tonga dia ambovonana hidirantsika avy hatrany ny mety zavatra manitikitika ny olona ka amin'ity anio ity moa zany izay andeha hanomboantsika izao fampahafantarana ny olona mikasika ny fikarakarana ny taratasy tany izao dia eo amin'ilay fomba fikarakarana ny famondrana tany. Angamba aza vaintsika kely amin'ny olona aloha hoe ahoana moa zany hoe famondrana tany izany Andriamatoa Taleha? Ny horesantsika moa zany androany dia mahakasika ny tany efa vita titra na vita kadasitra, zany hoe efa fantatra ny tompony. Ohatran'ireny hoe tomobile dia misy carte grise dia fantatra zany ny tompony dia mahakasika an'izay aloha no horesantsika androany. Ny tany vita titra vita kadasitra dia tsy maintsy tohizana ihany koa hoe vita borne satria misy borne famantarana ny tany anankiray iny eny atoerana raha ny tokony ho izy satria izay moa zany ny voalazan'ny lalàna. Ny famondrana tany indray dia toy izao hoe misy fifampivarotana ohatra na misy fifanakalozana ohatra na misy fanolorana na misy fahafatesan'ilay olona tompony dia mila afindra amin'izay tokony tompony manaraka indray ny tany anankiray vita borne na kadasitra. Fa maninona moa no tsy maintsy afindra ny ahafahan'ny olona anankiray araka ny voalazako teo aloha fa tompony tany ny olona anankiray zany hoe ny pirofo mahatompo tany olona anankiray raha ny voalazan'ny lalàna eto Madagasikara dia roa ihany. Antaratasy ity no resahana. Ny voalohany dia misoratra ara-dalàna titra na kadasitra ilay tany na ilay antsointsika ihany koa hoe voasoratra amin'ny karatany. Ka ilay horesantsika androany aloha araka ilay voalazako teo dia ny mahakasika ny vita titra sy vita kadasitra. Raha ohatra zany ianao mividy tany dia mila afindra izay mba hisoratra ao ny anaranao dia izay ilay misy tanatohatra sy ireo
zavatra maromaro mila arahana, dingana arahana mba hatongavana amin'izay. Eo amin'ilay resaka mividy tany aloha andeha idirantsika voalohany tokoa araka izany tale hoe mila soratana aminao ilay izy, aiza daholo ary ny lalana ary inona daholo ny tsara ho fantatra ho an'ny olona raha ohatra ka hividy tany izy. Raha hividy tany ny olona anankiray dia ny voalohany aloha ary tena ilaina dia mahafantatra aloha hoe iza no hividianako tany, iza ilay mpivarotra, mila fantatra izay. Ny ahalalànao fa i Rakoto no mpivarotra na i Rasoa dia ilay antsoina hoe fanamarinana fananantany. Izany hoe tsy maintsy maka fanamarinana fananantany eny anivony sampandrarahany fikajiana ny fananantany. Lazain'ny olona matetika hoe eny amin'ny domaine ny olona anankiray. Io fanamarinana fananantany io dia nizaniza afaka makan'izy io fa tsy hoe voaterin'ny tompony, fa ao anatin'ny fampitambo, ao anatin'ny vaovao ara-momba ny tany ny fahafantarana hoe Rakoto na Rabe ny tompon'ny tany. Raha ohatra zany misy olona ray te hividy tany dia mila mahafantatra izy hoe Rakoto no misoratra ao anatin'ilay tany. Raha ohatra Rakoto no misoratra ao anatin'ilay tany rehefa azo ilay fanamarinana fananantany dia tokony amin'ny Rakoto zany ianao no mividy tany fa tsy amin'ny Rasoa. Raha ohatra zany Rakoto tsy afaka dia afaka manome fanomezam-pahefana amin'ny Rasoa izy dia le fanomezam-pahefana tena milaza mazava hoe hivarotra ny tany antsoina hoe zao, antsoina ary mirefy toy izao. Zay tena tsy maintsy tsindriana. Za moa mba ahazahoan'ny olona azy haingana dia ohatran'ireny mividy tômôbila ireny. Ianao raha hividy tômôbila mila carte grise, dia jerenao ao anaty carte grise hoe any ihany ity dia iny ny hividiananao anazy, dia ohatr'izay ihany ny tany. Rehefa hitanao zany ilay fanamarinana fananantany dia miditra amin'ilay carte grise amin'izay tsika hoe aiza ny bokin'ilay tany. Ny bokin'ilay tany ilay boky titre na kadasitra tena ilaina satria ao no soratana ilay famondrana dia tavitsika. Zay angambany tsy maintsy tenenina izay satria izay ny zava-dehibe voalohany. Tiako tsindriana kely hoe mila fantarina zany iza no misoratra an'ilay tany. Dia eo indrindra misy olona mantsy tena tsy mahay akory ny avisy havanana hoe aiza ary ny antonona anontaniana an'izany. Ya, ary alohan'ny hamaliko an'izay aloha dia izay tena isaorako an'ny nareo amin'ny radio vaovao Masoa satria izahay zany zao dia tena ao anatin'ny politika ministera ilay manao ny fampahafantarana ny dingana sy ny lalàna amin'ny feny fananantany. Betsaka ny boky betsaka ireo taratasy izay alefa mahakasika an'izany peta-drindrina sy ny sisa. Dia idirako ilay fanontaniana hoe aiza no ale ny raha resaka tany vita titre sy kadasitra aloha dia raha hiaka fanamarinana fananantany tsika dia mandalo eny amin'ny domaine. Le domaine iza indray ozy izy tsika dia raha ohatra le tany ny domaine iasana zany zao raha eto Madagasikara dia mifandraika amin'ny distrika anankiray ny service mpanjakana misehana amin'ny fananantany anankiray. Ho azavaiko, raha ohatra ny taninao any Ambohidratrimo dia any amin'ny domaine ny distrika an'Ambohidratrimo ianao mandeha maka an'io fanamarinana io. Le fanamarinana fananantany mitondra référence mazava ianao. Ohatra hoe ny titre laharana 12 tsipika Entso dia eny Ambohidratrimo. Dia tonga dia amin'iny titre omenao amin'iny référence iny no amoahana n'ilay fanamarinana fananantany. Raha tia hafantatra indray ianao hoe aiza ny sarin'ilay tany dia ny sarin'ny tany indray any amin'ny fandrefesa-tany any amin'ny topo misy an'ilay distrika misy an'ilay tany ihany koa no alea maka an'izay. Tsy misy akoatr'ireo ny karatany any amin'ny ina hoe anakan'ity any amin'ny commune. Misy ilay antsoina hoe fitsaran-tany ny teti-vohitra. Iny indray ioresahana manaraka angambany fa le resahantsika androany aloha tena le hoe vita titre sy kadasitra ihany. Misy olona izay mety hoe mividy tany izy, ny olana dia hoe
marobe ireo mpandova lay tena misoratra n'la tany anefa zany efa maty fa ireo mpandova kosa no mbola velona dia nividy tany lay olona mbola tsy voafindra tamin'ilay mpandova le izy. Tena betsaka eto Madagasikara zany ary zany tena anisan'ny olana sedrain'ny sampandraraha amin'izao tsika miteny izao. Ny tsara marihana dia ankalaza ny 520 taona ny nijoroan'ny sampandraraha amin'ny fananantany isika amin'ny herintaona zany hoe amin'ny 220 ny tiako viana dia hoe tena efa antitra ny sampandraraha misy atsika ary ireo taratasy kirakiraina dia miaraka antitra amin'izay. Dikan'izay tena misy olana ary zany moa zany no efa politika ministera le hoe mba hiditra amin'ilay fampiasana an'ireo teknôlôjia vaovao mba ahafahana mifehy an'ireo le fahasimbana be da be satria mety ho antaninao ihany rehefa avy eo fa misy zany hoe boky rovitra zany aty ary manahirana ny olona mieritreritra anazy. Iverenako le fanontaniana teo arany ny fomba fiainan'ny malagasy dia ny tany tsy misy olana tsy karakaraina. Zay ny fomba fiainan'ny malagasy. Rehefa misy olana vao mihazakazaka zareo hoe satria ty misy olana fandao aingana aloha karakaraina dia io le mahatsara n'le fandarantsika aza miandro olana vao mikarakara ny fananana fa dia ny mbola eo ny olona velona eo no mivarotra aminao dia ndanaingana aloha ataovy. Raha ny lalàna mahafeny mikasika amin'ny famondrana ny fananantany dia enim-bolana aorianan'ny fahavitan'ny fampivarotana ohatra na ny nahafatesan'olona anankiray izay misoratra ao anaty titra dia tsy maintsy tokony ho fitaina ny famondrana. Misy sarany anefa le famondrana ary le sarany tsy ao amin'ny ao amin'ny domaine ihany fa any amin'ny toerana hafa ohatra hoe manotombam-pananana dia makany amin'ny commune ihany koa makany manao ny fampivarotana na ny rehetrarehetra. Misy sarany ireny dia indraindray mety zakan'ny olona koa le sarany dia iny lasa sakana tsy havitana n'lay famondrana. Dia tena anisan'ny olana anankiray sedraina amin'izao ilay hoe be da be loatra ny mpandova dia ilay tonga aty amin'ny farany lasa misy tonga ny 2e génération 3e génération 4e dia lasa bloqué satria tsika mety misy olona maty mety misy olona lasa ny andafy mety misy olona tsy hita eto Madagasikara ihany izy fa tsy fantatra hoe aiza dia nefa ny famondrana ny antota taratasy dia tsy maintsy ilaina. Tsy azo atao ambavy io hoe soraty amiko fa manahirana mitondra korotana eo anivon'ny fiarahamonina. Dia raha vao tsy feno le taratasy io aloha ny eo ny lalàna satria ny lalàna no miteny hoe raha maty raha koty na hanao fampivarotana dia reto ny piesy ilaina. Raha vao tsy feno izay tena manahirana ka zara misy ohatr'izao manentana antsika hoe raha vao vatany vao vita le izy le fampivarotana ohatra tonga dia ndana soraty. Ny lalàna koa zany moa araka le teniko teo le hoe ny voasoratra ihany no manan-kery. Sanatriavy ny vava amidiny le mpandova ary eo koa misy olana ny mivarotra tamin'ny olona anankiray le ray aman-dreniny maty ny ray aman-dreniny tsy nanao fanoratana le nividy amidiny tena nanao fanoratana le zanany le mpandova amidiny le mpandova indray le izy dia lasa vary-droa. Dika zany lasa votsitra lay lay mividy teo aloha tsy mbola resaka tonga any amin'ilay mivotsitra fa olana no teraka iny olana satria misy olona misy tany ray zany nahavitana fampivarotana roa olona samy hafa dia amin'ireny tsy hoe tonga dia very fa ny tombony iray ny ady any amin'ny fitsarana satria ny fitsarana any no afaka miteny fa tia ny marina na ity ny diso raha tsy hoe mifanaiky ny olona roa tota hoe ay aloha zany izay hiala fa iny le hitantsika le dia tonga indray rehefa tonga ny olana eo amin'ny fiarahamonina dia ho aiza moa tsika tsy maintsy misy fahefana ray mitsara ny olana dia makany fitsarana dia eo dia feno indray miakatra indray dia lazaina foana fa hoe be olana ny amin'ny fananantany any amin'ny fitsarana dia izay anisan'ny olana. Ny mety manitikitika ny mpiaino mihitsy koa zao taloha dia ny hoe inona daholo le atota taratasy tsy maintsy ilain'ilay mpividy na tsy maintsy ilain'ilay mpivarotra. Eny tompoko zao raha pratika mihitsy ity
efa nalefako kely moa izy teo. Hividy tany ianao ho an'ny mpividy dia tokony eo ampelantanan'ny mpividy ny fanamarinana fanana tany latsaky ny 3 volana. Ny faharoa ny saritany mahakasika an'ilay tany ho amidy. Ny fahatelo ny boky tany na le le niteneniko teo titre na cadastre. Ireo anankitelo ireo tsy maintsy eny ampelantanany aloha satria ireo no alalana fa tompony izy. Raha ohatra hoe efa maty le olona na tsy afaka mandeha manao an'ilay fampivarotana fa any an-dafo ohatra ny ampitan-dranomasina dia mila taratasy hafa. Raha ohatra tsy afaka mandeha le mpividy dia mila fanomezam-pahefana vita fanamarinana tsony na natao teny amin'ny notaire na natao teny amin'ny délégué, teny amin'ny délégué. Raha ohatra indray kosa ka maty le olona misoratra ao anatin'ilay titre dia tsy maintsy hoentin'ilay mpivarotra ny fanamarinana fahafatesany kopia sy ny kopia fandovana. Dia raha ny tokony ho izy zany raha ao anatin'izay le misy maty izay dia ny mpivarotra izay voalaza n'ilay fandovana. Raha folo ny lazain'ilay fandovana fa anisan'ny mpandova dia folo ny tokony hanao sony. Raha tsy hoe angaraka ilay voalazako teo hoe manao fanomezam-pahefana, fa le fanomezam-pahefana tena mazava, tsy hikarakara akory ny fananana fa tena miteny hoe hivarotra ny fananana dia apetraka eo ny référence. Ohatrany hoe hivarotra automobile 205 zao ny laharany, dia ohatr'izay koa hivarotra tany antsoina hoe mahafinaritra tia ny laharany zao ny refy izay amidy. Zay ny mpividy ny mpivarotra. Ny mpivarotra dia tsy maintsy ampitaona. 220 taona izy dia tsy maintsy ampitaona ny mpivarotra. Raha sanatria misy adala na tsy ampitaona dia tsy maintsy miampindray ny taratasy makany amin'ny tribunal mangataka lalana fa hivarotra le fananan'ireo olona incapable amin'ny filazana azy ireo, satria arovan'ny lalàna reny olona ireny. Inona nataon'ny mpividy? Nataon'ny mpividy dia 220 taona koa le mpividy. Raha ohatra izy mpivady ara-dalàna dia tokony hisoratra ao izy mivady satria fananana iraisana na mitondra taratasy fa rangahy ihany no hividy na ramatoa dia manaiky ny anoratana an'iny amin'ny anaran'ny ray fotsiny ny anankiray. Ny manaraka dia mijery ireo antotan-taratasy rehetra le voalazako teo aloha ny fahamarinana hoe mba manao an'ilay vérification zany hoe ianona no tompony ianona zany ianona. Raha sanatria manana aia dia afaka manantona avy hatrany eny amin'ny domaine dia hoentiny eny le olona hoe hividy an'ity dia mety ve reto taratasy reto. Fa le zavatra resahantsika moa zany hoe zay aloha ny le base engana, fa araka le teniko teo mety misy zavatra ilaina eo rapitso. Ohatra nanao didy miafina ohatra le olona, zany tsy zao dia fantatra fa arakaraka ny dossier tonga eo. Ary zay mampimenmenina ny olona matetika hoe tonga izay tamin'ny voaloha dia tsy tenenina anay ity fa tena le arakaraka ny dossier hoentina no alalana hoe mila n'ity indray tsika na mila n'ity. Fa izay zany efa miezaka hoe mba mandalo ao tokony efa mba ho fantatry le olona daholo zany rehetrarehetra zany. Dia efa misy brochure na ohatrohatr'izany omenan'le olona hoe raha sanatria ianao tafiditra amin'ity dia reto avy ny zavatra ilainao. Fa amin'ny ankapobeny zay ny taratasy ilaina. Hiditra amin'izay hoe raha complet raha ny taratasy feno ireo taratasy ilaina dia makaiza. Raha feno ireo taratasy ireo lamina zany tsy solana dia manana safidy ny olona hanao an'ilay fampivarotana. Voalohany na ataony any amin'ny notaire le izy. Ny notaire dia efa be da be raha eto Antananarivo. Any amin'ny faritra koa efa manomboka efa feno misy reny zany officier public amin'ny filazana azy tena natao hanao taratasy fampivarotana izy. Dia iny misy sarany aloha any fa iny moa zany ohatran'ireny olona maka avocat reny ianao dia mifanaraka aminy ianao dia rehefa mifanaraka ny lotota dia atao ny fampivarotana. Fa amin'izay tsy maintsy eo ny mpividy sy ny mpivarotra.
raha ohatra tsisy an'le notaire dia manana safidy indray ny olona anankiray makany amin'ny délégué. Makany amin'ny délégué dia ohatran'ireny olona le manoratra fahaterahana na fahafatesana sy ny sisa dia makany amin'ny délégué dia eo amin'ny délégué ny mpivarotra sy mpividy no manatotosa ilay fifampivarotana. Dia miteny eo hoe tonga teto anatrehanay rakotsy dia nangataka ny anoratana ny fampivarotana dia iny misy laharana iny. Raha sanatria afaka 20 taona na 10 taona te hisy hijery ny acte de vente iny le an'ny notaire sy le an'ny délégué dia hita foana iny satria ny anatin'ny boky be ny mpanjakany. Fa le fahatelo raha latsaky ny 5 tapitrisa ariary araky ny lalàna dia azo atao taratasy vita an-trano ary vita fanamarina tsony eny anivon'ny commune na eny amin'ny délégué, zany hoe ny sonian'ny olona fotsiny no amarinina hoe tonga teto izy dia nanao soni dia iny vita zany zay ilay fampivarotana. Anankitelo izy zany na notaire na any amin'ny délégué na eny amin'ny commune. Ny fampivarotana atao eny dia tsy maintsy tokony hisy saritany miaraka aminy. Zay le antsoina hoe plan annexé à l'acte de vente, zany hoe ny fampivarotana dia miaraka amin'ny fampivarotana amin'ny plan. Ny tsara indrindra dia ny hoe miaraka atao indray andro le izy satria zay le hoe ma-annexé anazy, zany hoe eto aty ny fampivarotana tia ny plan. Ao anatin'le fampivarotana dia tena apetraka tsara ao fa fantatry ny mpividy ny tany no vidiany, satria misy mantsy indraindray hoe tany tokony any amin'ny fokotany izao dia no le fafetsifetsen'ny olona dia any amin'ny fokotany hafa izy no entiny dia ny olona le tsy malala fa maika satria tiany le tany dia tonga dia alefa ny vola vodimbom-barotra hoe sy ny sisa. Ary eto ny tiako manararoatra kely ao anatin'le izy hoe efa miezaka ny sampandrarà mandray olona. Mety hitentsika hoe misy masika sy ny tariny any miezaka izay, fa tena miangavy anareo zahay ry mpiaino hajaina indrindra tsika kristianina, tena ezao ny tsy manantona mpanera fa sady manimba ny asa no maka vola amboniny any aminareo no misoloky anareo ary reny ny tena mahatonga ny kolikoly satria manome fanantenana etsero izy dia mamorona izy rehefa avy eo dia le olona tonony koa tonga dia tratra ao anatin'le izy dia zay no hoe isika mihitsy ary ny tokony hiady an'izany satria manahirana lasa tokony andoha ariary folo ianao dia lasa 70 no alainy dia ny ariary folo any ny alohany any amin'ny sampandrarà sy izay tsy haiko izay hifanarahany amin'le olona ao dia lasa manimba zavatra, tena manimba zavatra be da be ny mpanera. Anisan'ny tanjontsika raha teo moa no hoe miady amin'ny kolikoly manana an'izay fandarana izay isika eto amin'ny radio Vomasoka inoko fa anisan'ny manampy antsika be dia be izay torohevitra izay nomeny ny talehan'ny fananantany eto Madagasikara izay. Eo amin'ilay resaka fifanolorana indray ahoana ny atao? Ny fifanolorana moa zany rehefa averiko ihany rehefa vita titre sy vita kadasitra ny tany dia ilaina foana le zavatra nyteneniko teo, ilay fanamarinana ny fananantany, ny titre le boky tany sy ny saritany. Tsy maintsy ilaina foana ireo ninona ho ataontsika. Ny fanolorana zany eto dia misy ny atao hoe mpanolotra, misy ny tolorana. Ho an'ny mpanolotra dia le taratasy telo teo ilaina dia ampitaona izy. Ho an'ny tolorana kosa dia mila manaiky izy. Manaiky zany hoe manaiky afa ho tolorana an'ity tany anankiray ity fa aiza no atao. Ny fanatotosana an'izay indray dia tsy azo atao any an-trano ny fanolorana fa na zany ianao makany amin'ny notaire na ianao makany amin'ny délégué miaraka amin'ny vavolombelona anankiroa ampitaona 220 taona dia tonga eo zany tsy maintsy atao an'izay ny fanolorana tany ny resahako. Ary raha miteny tany dia ao anatin'ny tany ny trano, zany hoe raha misy trano dia tsy maintsy eny amin'ny resaka immeuble moa zany resahana dia tsy maintsy eny mitondra vavolombelona anankiroa dia ilay mpanolotra sy ilay tolorana. Inona ny antony? Ny antony dia mba ialana amin'ny hoe anteritery
ohatra hoe tany an-trano anteriterina ohatrohatr'izany dia tsy azo atao any an-trano ilay izy fa tsy maintsy eo amina olona zay efa ny vita fianianana satria vita fianianana ireny dia hoe tonga teto anatrehanay dia heverina fa ho marina ny zavatra ataon'ireny olona vita fianianana ireny a dia makeny amin'ny délégué rehefa vita ny eny a dia hotononiko amin'izay hoe rehefa vita ary ireo fampivarotana sy fanoloran'ireo dia aiza no handeha rehefa vita ireo a dia mandalo aloha eny amin'ny fandoavan-ketra zany hoe eny amin'ny centre fiscal mandohetra iny indray a tsara marihana fa tsy hoe raha vao tsy vita eny dia tsy ara-dalàna ny fampivarotana ny fanolorana na tsy maintsy mandalo eny a ny olona anankiray rehefa misy ny fampivarotana anankiray mba le fampivarotana na le fanolorana eo no akana hetra no aloha any fa ny lalàna tsy miteny mihitsy ny hoe tsy ara-dalàna raha vao tsy nandohetra fa ny lalàna hoe ny fampivarotana ara-dalàna raha vao mifanaika ka vita le teny amin'ny délégué na teny amin'ny notaire dia rehefa vita ny eny amin'ny fanaovana an'ilay fandoavan-ketra io moa hialoavan'ilay raha eto Antananarivo izy a dia misy an'ilay hoe makeny amin'ny sampandraraha fanajariana ny tany maka an'ilay fahafahana mamindra na manavaka zay le hoe autorisation de transaction immobilière na le autorisation de morcellement jereo tsara fa efa sampandraraha anankiefatra zay a nandeha tany amin'ny domaine sy ny topo dia nandeha tany amin'ny commune na notaire na sy ny sisa dia nandeha teny amin'ny sampandraraha fanajariana ny tany dia nandeha teny amin'ny centre fiscal rehefa vita zay dia makany amin'ny domaine amin'izay tsika dia rehefa tonga eny amin'ny domaine dia atsofoka daholo amin'izay ilay fanatotosana n'ilay famondrana dia manatotosan'ny famondrana ny domaine mety hisy a fandefasana dossier makany amin'ny topo raha ohatra ka apahany ihany natolotra na namidy dia tsy maintsy zany a alefa ohatran'ireny olona miteraka ireny indray dia misy ny reniny dia tsy maintsy alefa le zanany a dia mahazo anarana vaovao refo vaovao sy tompony vaovao dia ohatr'izay ny tany zany dia miaina ohatran'ny olombelona ny tany a miteraka io raha ohatra misy morcellement sy ny sisa fa somary arak'ilay tenintsika teo tsika moa zany a ao anatin'le fitantanana izay nolovaina tamin'ny mpanjanaka dia anisan'ny tena manamarika ny zanatany frantsay ny abetsahan'ny antanatohatra sy ny dingana arahany fa na izany ary amin'izao tsika miteny izao a mezaka tsika miditra ao anatin'ilay antsoina hoe dématérialisation sy ny informatisation a izay lazaiko eto hoe nanandrana zahay a amin'ny fanatotosana ny famoahana fanamarinana fananantany ao Antananarivo Atsimondrano dia vita 2 minitra satria efa tafiditra ao anaty solosaina ilay izy dia efa automatique dia ohatran'ireny maka vola eny amin'ny banky ireny a hoentinao ny karatra anao a dia atsofoka ao ny référence dia mivoaka eo ny plan sy ny fanamarinana fananantany dia io no aparitaka eran'i Madagasikara amin'izao marina tsy mahandro ny olona satria efa ela fa na izany ary efa mba misy zavatra natao ao a dia ninona angatahana amin'Andriamanitra hoe mba ho vitantsika amin'ny fanatotosana n'izay rehetrarehetra izay miazakazaka ny fotoanantsika mbola be dia be zavatra tiako ametrahana fanontaniana ary noko fa mahaliana ny mpiaino amin'ny mikasika n'ity resaka fikarakarana ny taratasy tany ity fa ho anao mpiaino moa zany mbola ampahafantarina antsika fa isy ny toy an'izao fandaharana izao raha sitraka reo indrindra mbola afaka mametraka fanontaniana ihany koa nareo momena anareo ihany moa zany ny fomba azahoanareo mametraka fanontaniana ny amin'izay mety manitikitika tsara ho fantatra mahakasika an'izay fikarakarana ny taratasy tany izay fa ny anankiray tonga ato an-tsaiko ato ary manitikitika ihany koa tale dia ny hoe misy rehefa ve ny tany afaka anaovana taratasy ny tany afaka anaovana taratasy aloha tsy misy refy ny tenen'ny lalàna fa raha ohatra zany zao ohatra hoe
tonga dia ohatra mantsy ahafahan'ny olona tonga dia mandray anazy raha ohatra hoe roa ara le tany dia raha olona ray ny tompony a dia ny tiany amidy amin'io ohatra hoe 30 santiara ka eken'le mpividy dia afaka vidiany le izy fa ny fanavahana no misy refy ny fanavahana zany ohatra hoe raha ny tokony ho izy amin'ity faritra anankiray ity a 1000 mètres carrés ohatra 1000 mètre toladrovo afaka avahana dia tsy azo avahana zany le izy dia inona ny vokan'izay lasa miara-miombona le tompony taloha sy le mividy vaovao fa tsy afaka nitovy ny anjara ao anatiny fa zay vidinao raha 2 ara le izy ka 30 santiara no vidinao a dia 30 ihany ianao dia fantatra hoe etsy le izy fa ny any amin'ny fanavahana zany iny no ny tenen'ny lalàna hoe mila refy farafahakeliny mba hialana amin'ny fahasomban'ilay toerana anankiray sy ny amin'ny le izy moa zany nilazana anazy hoe prescription technique d'urbanisme zany hoe tsika ve hiala amin'ny bidonville dia mba tsy isian'ny bidonville amin'ny tanàna andrenivohitra dia tokony mba misy a ohatra hoe raha nangana trano ianao dia ny refy tokony ananana ohatra hoe 100 metatra toradrovo afaka tokony anaovana trano reny a laza fa le hoe fampivarotana lalàna aloha ny atsika hatramin'izao mbola tsy miteny hoe tsy azo amidiny raha tsy misy refy ohatro zao tapitra sady ny fotoanantsika araka ny ambarako to be dia be zavatra mety mbola mahaliana tiana ametrahana fanontaniana fa mino izay fa mbola hiverina hiaraka aminay ihany tale amin'ny fotoana manaraka iny aloha ny mety ho afatra amin'ny tianantsika n'izay fandarana androany izay tale ny afatro a dia mampahery atsika rehetrarehetra ny amin'ny fananana tany satria manana olana nareo mampahery anareo ary araka le teniko teo miantso anareo zay mandalova eny amin'ny sampandraraha voakasika eny amin'ny domaine ialao ny mpanera dia ny anankiray afatra faharoa dia ny hoe arovo ny taninareo aza miandro ny olona hafa hiaro ny tany ny fiarovana ny tany tsotra indrindra dia mifaampiasana azy satria rehefa tafiditra eo ianao be da be ny atanatohatra zay vao tonga any amin'ny fanalananao eo fa arovo ny taninareo karakarao ny taninareo raha misy olana dia tongava ihany koa fa ho ampinainareo dia amin'ny kristianina atsika ihany koa dia tena manasa anareo mba ho tonga ao anatin'izay mba ho anisan'ireo voakarakaraingana ny taninareo ao anatin'izao fandaharana izao satria izao ny ilana ny fandaharana ny amin'izay mba fanamorana izay hisoratsika Andriamatoa Raharo Andriamanjatolaza izay taleha ny hafanana tany eto Madagasikara nanaiky ivahiny tao anatin'ity fandaharana kristianina mifampandroso ity ary dia ankasitrana hatrany ianao mpiaino radio Vomasoa izay manaraka tsy tapaka izao onjam-peo izao mbola hitomy ity fandarana ity ary eo indrindra misokafana aminao mpiaino ny radio Vomasoa hoe raha misy fanontaniana izay manitikitika anao mahakasika an'izay resaka fikarakarana ny taratasy tany izay dia azonareo atao ny mandefa izany amin'ny tenako amin'ny laharana izay efa fantatro ihany dia 034 97 769 32 na ny 033 28 562 77 azonao atao koa ny manoratra azy amin'ny FB dia alefanao amin'ny MP ao ny fanontaniana izay manitikitika anao mankasitraka Andriamatoa Tale mankasitraka ary mandram-peona indray ny amin'ny fandarana manaraka sara tompoko kristianina mifampandroso fandaharany radio Vaovao Masoa iandraikitany miaramila amin'ny fahamarinana Edouard Ramiarjatovo ko dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana Rawan and Danitra,